Trangam-piarahamonina kosa iaran'ny antso-jaim-ponina ao anatin'ny faritra Betsiboka amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana nentin'ny jeneraly Noël Rakotonandrasana izay minisitra teo aloha anton'izany raha ny fanazavany ny olana nitranga teo amin'ny fampiarana ny didim-pitsarana vokatry ny olana teo amina fianakaviana tao anatin'izany faritra izany. Miteraka disadisa maro noho izany ity tranga ity. Manoloana ny didim-pitsarana izay tsy nohajaina teny amin'ny faritra Betsiboka iny dia nivoaka ny fahangina ny jeneraly Noël Rakotonandrasana. Raha tsy aivina dia raharaha izay mampifanolana mpianakavy no fototra izany olana izany. Taty aoriana nefa dia zary lasa ararotin'ireo tompon'andraikitra miaramila sasatsasana izany ka lasa ny vahoaka any an-toerana mihitsy no iaran'ny antson-jay. Misy moa zany ny fanapa-kevitra niraisy Cour suprême. Za tsy manome tsiny an'izareo fa anjara andraikitra zay fa ny fahitako sy ny fandrenesako izay zava-mitranga zany dia hoe tsy fanapahan-kevitra ahafahana mirestituer le omby zay fanapahan-kevitra indreo zay fa fanapahan-kevitra kosa mampiantona n'ilay didy nefa kosa moa le tarehin-kilany avy tena exploité n'ilay izy dia lasa adyva nanao restitution n'ilay omby ry zareo. Ny zavatra manahirana dia le restitution n'ilay omby zany dia gendarme avy any Mahajanga no andeha anatanteraka an'izany restitution zany aty amin'ny circonscription misy ny Betsiboka. Ohatrany hoe manahirana ihany no mieritreritra an'izay ka mba manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra ihany hoe hoatraiza zany mety fipetraka an'le raha eto amintsika raha lazaina fa mba hoe tandalana isika raha toy hoe tandalana isika dia ahoana mampipetraka n'izany zavatra zany ka izay koa tsy nitiako natigny mba anairana ny sainany tompon'andraikitra no hoe mba heritrereto ihany re tompoko satria mivaraontsana dia mivaraontsana tanteraka ny any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny resaka asan-dahalo mangana fotsiny amin'izany ny ataoko hoe famondron'ny omby ho ataondreo sakafo ao an-tanàna dia tsy misy taratasy tsy misy inona ro omby nalefa rehetrarehetra reo ambony camion reny marina koa dia hoe tsy misy taratasy akory tsy misy passeport tsy misy fibaraka amin'ny filazandreo tsy misy zany fanondron-dalana sisa ohatran'izany izy ka mampalahelo raha ohatra ka zany ataontsika zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Fampahatsiahivana no nataony ity manam-boninahitra miaramila ity raha ny nambarana trany dia ny fanajana ny tany-tandalana trany no ahafahana miaro an'i Madagasikara amin'ny herisetra sy ny etraketraka ataon'ny sasatsasany. Ny fampandrosoana ny firenena ihany koa dia miankina amin'izany fampanajana ny lalàna izany.